Fampiariana efa manitona mpandraraha na salatsalana madinika ny fiompiana famokarana ary fanontonana tantely. Isika raha teo mahalala tsara ny vokatsoa azo avy amin'ny tantely, ny propolisy izay singa ao anatiny ohatra dia ahitana vitamine B, vitamine C ary vitamine E, ary koa potassium sy magnesium. Ilainy vatantsika tokoa indrindra amin'izao fotoan-tsarotra diavintsika izao. Aina mamelonaina sady loharanon-karena ho antsika malagasy ny tantely. Manampy betsaka amin'ny fahatratrarantsika ny tanjona ny fahaleovantena ara-tsakafo. Koa miantso antsika ary anatin'izao hetsika iraisam-pirenena momba amin'ny tantely izao, hitandro ny fenitra famokarana tantely ka hiala amin'izay mety hosoka sy endrika manaratsy ny kalitaon'ny tantely vokarintsika. Ampivoatra ny fomba fitrandrahana sy fanodinantsika azy amin'ny alalan'ny fampiasana ireo fitaovana sy teknika vaovao toy ny vatatantely moderna, ary ampiakatra ny velaran-tany ambolentsika ireo hazo fakana mamin-tantely. Niara-dia tamin'ireo mpisehatra ary mbola noana sy fanome tanana amin'ireo olon-tsotra ny mpandraharaha salatsalany sy madinika ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ny jono ao anatin'izany. Hatrany amin'ny famokarana ka hatrany amin'ny fanodinana, ndeha hiara isalahy isika ampitombo ny lanjan'ny tantely vita malagasy eto Madagasikara sy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena.